ala izay malefaka no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao vokatra izany dia maina ny andro amin'ny ankapobeny eto amin'ny nositsika eo amin'ny rapitso tontolon'ny andro fa ny maraina dia ny distrikany Antala sy ny faritra Analanjorofo ary Atsinanana iny ihany no hisitraka orana malefaka. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia ohatr'izay ihany ho maina ny andro amin'ny ankapobeny afa-tsy any Antala sy Analanjorofo iny no isy ny orana malefaka. Mahakasika ny maripana ho amin'ny rapitso maraina dia tsy dia misy fetsy amin'ny firy raha noharina tamin'ny androany. Ho amin'ny aty amin'ny afovoantany izao dia 9 hatramin'ny 12 degré celsius no voatombatomana. Ny morontsiraka Atsinanana kosa mandina ny 12 hatramin'ny 19 degré celsius ary ny morontsiraka Andrefana dia mandina 17 hatramin'ny 21 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia isy fiakaran'ny maripana voatombatomana. Ny ambony indrindra izao dia 13 degré celsius any amin'ny faritany Mahajanga sy ny manodidina azy iny. Ety amin'ny afovoantany 14 na 15 degré, ny faritany Antsiranana 20 degré, mihoatra kely noho izay kosa ny amin'ny faritany Toliara mihoatra 2 degré celsius izany hoe 30 degré celsius. Rapitso ary dia hanorana tandrifin-drahona ny faritra Johannesburg sy La Réunion. Hifandimby avokoa ny Rona sy Masoandro Paris, Milan, Maurice sy Seychelles, andrahoana ny andro Comores, Nairobi sy Bangkok. Dia toy izay sy toy izay tompoko ny météo antsika amin'ny fiteny malagasy ho antsy aladia mametraka ny mandra-piona.